sambatra ny malailo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny nona sy mangetaeta ny famarinana fa izy no vokisana, sambatra ny miantra fa izy no iantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Taona maromaro ny aretany tao anaty fahajambana, tsy nahita zay lalakombany, tsy nafantatra zay fahazavany. Nefa reko mandalo izany ilay tompony fagagana, ka nahoana no sakatsakanany tsy antsoantsony anarany. Tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana, ikika satria ianao ilay mahay manafaka. Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao, fa raha mety be mandrosoa fiainako. Tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana, ikika satria ianao ilay mahay manafaka. Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao, fa raha mety be mandrosoa fiainako. Tady amely ahy ny fahoriana, tady animba ny foko ny aizina, tonga anao mba hananako fiainany, hananako be dia be. Nefa reko mandalo izany ilay tompony fagagana, ko nahoana no sakatsakanany tsy antsoantsony anarany. Tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana, ikika satria ianao ilay mahay manafaka. Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao, fa raha mety be mandrosoa fiainako. Tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana, ikika satria ianao ilay mahay manafaka. Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao, fa raha mety be mandrosoa fiainako. Andriamanitro maniry nay manoa ratsirery, irao satria, irao satria. Tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana, ikikao satria ianao ilay mahay manafaka. Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny ianao, fa raha mety be mandrosoa fiainako. Jesosy Kristy tsy avelako mandalo fotsiny